Saturne. Voalohany indrindra tompoko fa ny miarabanareo rehetrarehetra ny vatantenako za Madame Maria ihany Antongeto. Ny antony fampiresako moa zany malaza be amin'izao fotoana zao natao hoe coronavirus ary samby mikaroka ny ahafahany tsirairay hiala amin'ny sokotra aretin'io ny tsirairayna ny manampahaizana na viazana ka mampitsabo nentim-paharazana anaha de mba mahatsapa manana didy ihany koa ny vatantenako ka tonga eto fampiresaka amin'ny vahoaka maro hoe zao ny zavatra azoko tsapahitanana, zao ny zavatra fantatra, zao ny zavatra azoko anapina ho zao ho an'izay efa nahita an'ity fomba ty zavatra tiky. Ka noho ny seho io olana io de fampiresaka ny fampidinika amin'reto zava-manakasina manaraka ny vatantenako zao manomboka eo amin'ny firy maraina zao tsy maintsy mifampiresaka amin'ireo zavatra reo ahoana ny fandeny ty zavatra ty dadilahy ahoana fandeny ty olana ty dadivavy de tamin'io fotoana io no nanomezan'ireo anaha ny atao hoe ravikazo ahafahatsika malagasy ahafahatsika eto Madagasikara miady tanteraka an'io soritra aretina io. Zao zany ravikazo nanantsika eto Madagasikara ahafahatsika manampy mamaha tanteraka ny olana io manana atao hoe ravitsara atsika, manana natao hoe kininimpotsitsika, manana natao hoe kininina fotsiny tsika ravikininina io tsy kininina fa hoe nimo zany tena fomba vondelaka moa araka ny fomba samy manana le fomba firesany misy voany ohatrany mavomavo zay izy somary mangidingidy io manana ihany koa natao hoe romba tsika, manana ihany koa ny atao hoe ravina veromanitra tsika, ro raviny no tambatra miaraka amina voasary makirana anankiray no tapaho voasary makirana io atao hevoko satria zavatra io tompoko de zao zavatra amin'ny rivotra izy io manampina tanteraka ny atao hoe fifinaina, manampina tanteraka atao hoe fitaovam-pisefona ka zay zavatra zay tsy maintsy zavatra evoana ihany koa no mahafaka anazy na hoe atao hoe zavatra petraka eny atao hoe orona dikan'izay de zao raha vo evohanao io zavatra io atambatra reo zavatra rehetra reo evohanao tanteraka mila mitambatra reo satria maninona no asina ny atao hoe chloroquine idirany chloroquine zavatra mangidy zavatra hoanina io zavatra mangidy zany fady tanteraka ny farany zavatra tsy tiany io zavatra io zay mahatonga tsy maintsy asina ny atao hoe ravina nimo na hoe ravina voandelaky nimo mangidy io evohanao io zavatra io eo amin'ny atao hoe 15 minutes anao mihevoka anazy mihevoka ny zavatra io anao alainao zavatra ty rehefa aveo andronao avy ambony jusqu'à ambany tsy mositra. Karazana ataontsika hoe fisorohana ve zay atao Maria zay ary tsy maintsy manatona amin'ny Maria ve vao afaka ny hoe ahay kokoa an'izay hoe fomba fampiasana andreo ravikazo zay na ho any mipetraka lavitra io masamy manana le anaovana anazy fa napetrako angamba le atao hoe le ravikazo de na hainao afaka natona anazy tsy maninona na fa misy any koa any amin'ny toerana misy anao azonao raisina le zavatra zio ampiasainao fa mahasoa sy manampy be anao anatin'ny fahasalamana. Ity aretina coronavirus ty de raha ny feo mandeha de tsy voajanahary izy io nahoana ny zavatra voajanahary ary nitsaboana azy zavatra voajanahary no halefako aminazy satria miankina amin'le fofinaina le izy taovam-pisefona amin'le rivotra iainana ka tsy maintsy anatin'io zavatra io ihany no hamahana azy ao anatin'io satria mivoaka anao rivotra ny iainanao io no manampina ny taovam-pisefonao io no manampina ny rivotra iainanao io no manetsinetsina ny vatantenanao ray manontolo dikan'izay zavatra zay tsy maintsy zavatra evoanao ravikazo evoanao io no mahafaka an'io zavatra io hanalan'io tsy asa hiely eraky ny tenanao ray manontolo. Mety azo heverina ihany koa ve satria fitsaboana zay teneninao zay hoe raha ohatra ka hoe isoroka ny mety azahoana le sorotra retina misy ihany koa ve ny hoe hevitra Hitan'ny Maria mahakasika an'izay raha ohatra ka hoe matahotra hoe hisorohana ny zavatra io dia ny atao hoe mbola tsy voa azy ianao afaka hiany ianao efa mamita an'io hevoka io anatin'ny tokantrano misy anareo tsirairay
tsy voatery andrasana hoe ohatra hoe efa voa ianao zay vao anao an'le izy fa natao hoe mbola tsy voa azy ianao revo hitanao reo ravikazo teneniko aminao reo raha vao tafiditra anaty tokantranao ravikazo teneniko aminao reo azonao ampiasana avy hatrany mba ahafahanao misoroka ihany tokantrano misy ianao satria araky resaka teneniko de rivotra l'izy tsika olombelona miaina amin'ny rivotra ka zay zavatra zay mba hialana amin'ny zavatra fivezivezena afaka tonga de amboarinao le izy mba ahafahany vatanao matanjaka hiatrika n'io zavatra io ka raha zavatra io handonanao ohatra tsy tafiditra aminao tsoa satria le fisorohana efa vitanao talohany diran'izany soroka zany. Misy fetrataona ve afaka manao an'ity fanafody na hoe fisaboana ataon'ny Maria ty? Misy fetrataona ve? Zany hoe na zazakely ara ve zany de afaka? Na zazakely tsisy fetrataona le izy. Tsisy fetrataona fa fotsiny zany angaviako eo amin'ny atao hoe 15 minutes eo no anaovanao an'izay zavatra zay. Ka na marary ianao na mbola tsy marary ohatra ka hitanao io zavatra teneny koa afaka tonga de mampiditra an'io mba hipetahany le izy amin'ny Anzay mila fanazavana fanampiny ahoana ny azahoana amin'ny Maria, mety ho azo amina telefônina ve Maria, mety ho azo amina Facebook, mety ho azo amina toerana anankiray ve? I Maria afaka antsonareo afaka manana telefôna fa atsika mifampiresaka mifampikorana. De Madame Maria koa misy Facebook Maria Rakotondrabe raha ohatra ka te hiditra anatiny pejiny Facebook Madame Maria natao hiasana ifampizarana aminareo hoe zao ny olana zay olona afaka miditra anatin'ny pejy Maria Rakotondrabe io de afaka mamaha le olanatsika satria io natao Facebook hiasana. Efa nisy ihany ataontsika hoe fiantson'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe fiarahana mikaroka amin'ny Mpitsabo nentim-paharazana rehetra eto Madagasikara ny mikasika an'ity aretina ty. Efa nisy ve zay dingana natao zay ho an'ny Maria manokana? Ny anahy manokana zany na eno an'iny zavatra iny de ohatrany fa nisy fa nalefako tany amin'ny pejy Facebook Maria Rakotondrabe fa tiako ihany koa zany izy hoe hamafisiko zay nahatonga anahy miantso anareo ifampiresaka mifampikorana ifampidinika satria le izy natao hanasoavana ny mpiarabelona natao hanasoavana ny vahoaka maro samihafa de mahatsapa ny tena koa hoe manana didy zay nahatonga anahy tsy maintsy miteny nampafantatra anareo zao ny zavatra avy aty amiko ahafahako manampy an'izay efa any satria samy manana atao hoe hasiny zavatra aminazy ahafahako manampy an'izay efa any hoe io koa ny avy any Madame Maria ka dikan'izay raisinareo tanandroto.